Fa manome lanja ny fanabeazana sy fahasalamana ny fikambanana Sora Optimista izy ireo izay nitondra fanampiana ho an'ny akany CBHM izay akany mitaiza zaza manana olana ara-tsaina. Ao anatin'ny fankalazana ny faharoa ambin'ny folo taona moa izy ireo izay totosa tamin'ity androany ity. Gislain Velo sy Mamra Samuel no tonga teny an-toerana. Fanatanterahana ny sehatra hikatroa ampikambana ao anatin'ny Sora Optimista International Club dia nanao asa fanohanana ny ankany mpitaiza zaza manana asembanana ara-tsaina ACBHM ny Sora Optimista International Club Antananarivo Tanamasoandro. Izany fanampiana sy fanohanana izany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ireo sehatra sadimy ataon'ny Sora Optimista International dia ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fiarovana ny zaza amam-behivavy, ny ady amin'ny herisetra miatra amin'ny zaza sy ny vehivavy ary ny fahaleovantenan'ny vehivavy. Androany ihany koa dia nandray mpikamana telo vaovao ny Sora Optimista International Club Antananarivo Tanamasoandro. Izy telo vavy reto dia voatsonga tao anatin'ny maro ary nahazo fankatoavana sy fiantohana avy tamin'ny mpikamana tranainy vao afaka miditra ho mpikaman'izao. Misy anankiroa mihetsika ataonay fankalazana izany tsingerin-taona izany. Ny voalohany dia fanaovana asasoa sy fanampiana ny centre ACBHM. Izy io dia toerana fitaizana ankizy handicapé mentaux ka ny nataonay tamin'izany dia fanomezana fampitaovana ny atelier-na broderie, vannerie, tricot ary fanamboarana savon bio an'io centre io. Ny hetsika faharoa dia ny intronisation ana-mpikambana anankitelo vaovao. Androany moa no nankalaza ny faharoa ambin'ny folo taona nijoro ny Sora Optimista International Club Antananarivo Tanamasoandro izay. Lanonana izay nitotosaina tetsy amin'ny hôtel Amigo Andraharo.